Ny sabotsy 13 febroary 2024 teo no notokanan'ny ministry ny fiarovam-pirenena ny généraly Rakotozafi Dominique sy ny lehiben'ny état-major général ny tafika malagasy ny généraly Rasolofin-Irina Beny Xavier ny sambo mpanaramaso aingam-pandeha zay tarihany ensine de faisceau de première classe Simon Tiandrainy anamafy ireo sambo enina mitovy aminy izay efa ampierinasa ity sambo ity ary anatanteraka ireo iraka voatokana ho an'ny tafika an-dranomasina malagasy. Ilaina ny fampitomboana anisan'ny miaramila tantsambo eo anatrehan'ny fivelaran'ny iraka miandry ny tafika an-dranomasina araka nambara ministra ny fiarovam-pirenena ny général Rakotozafi Dominique tamin'ny fandalovany tao Atsiranana amin'ny faran'ny herinandro teo. Ny tafika an-dranomasina izay miasa amin'ny fanaraha-maso ny sisin-dranomasina entina nampiana ny fitaovana ampiasaina dia nasipana-vozana ny sambo mpanaramaso aingam-pandeha vedette V17 ny tafika an-dranomasina malagasy. Ny sabotsy 13 febroary 2024 no notokanan'ny ministra ny fiarovam-pirenena ny général Rakotozafi Dominique sy ny lehiben'ny état-major général ny tafika ny général Rasolofin-Irina Beny Xavier ny sambo mpanaramaso aingam-pandeha izay tarihany ensine de vaisseau de première classe Simon Tiandrainy. Naharitra herintaona ny fanavozana ary natao fanasinga ity sambo ity teo aloha dia lasa afaka miasa tanteraka ankehitriny taorian'ny fanamboarana nataon'ny foibe fanamboarana sambo ny tafika an-dranomasina ao Atsiranana. Anamafy ireo sambo enina mitovy aminy efa perinasa ity sambo ity ary anatanteraka ireo iraka voatokana ho an'ny tafika an-dranomasina malagasy. Noararota ministra ihany koa fandalovana tao Atsiranana iarabana ireo tantsambo mpisava lalana RC Trozona noho ny fahombiazan'ny iraka nataony nandritra ny fanazarantena Cutlass Express 2016 natao tany Seychelles tamin'ny 3 janoary hatramin'ny 9 febroary 2024 lasa teo. Nanolotra gilet folo ho an'ny toby eto Atsiranana ihany koa ministera fiarovam-pirenena. No Marianne Semgama ny général Rasolofin-Irina Beny Xavier fa afaka manavosy mikojakoja tsara ny fitaovana anana ny tafika malagasy menga avy amin'ny fahaiza-manao sy ny zava-misy eo ampelantanany.